Sendrasendra sa lahatra. Sendrasendra sa lahatra. Dia mpeny antanirin-tsoa. Ireto avy no anomeana an-tantara zolony aina Rakotoarivelo, marika Andriambefatina, diana Randrianjafy ny aina, Anise Rahantry ny aina, Lalaina Ramananarivo, Erzo Rakotoarivelo, Mivoary Asiny, Arivelo Razafy Manantsoa, Mendrika Rakotoarivelo, ary Tsikira Miarinjatovo. Reo zanakao, mataizy tsony a. Ataovy ampianao izay nitezako an'ireo 7 taona izay. Bareso amin'izay ny dita raha angaty a. Ohatray, raha matoa adala mihitsy tony. Ho tezaiko dia velomiko amin'iny reo. Rehefa tsy hita izay anana tsy miteny a. Amin'io zazakambana reo lahy izao. Fa zana naninona namelomana an'ireo moa. Rehefa miteraka raha angaty dia mila misikina melona. Tsy faly ivanga-boa ipitainy tamboho fotsiny. Eto an'ireo a. So etsy an'lohaka eto sady isy voagaka. Etseo dia adonay amin'ny vato sy ny rindrina ny lofa tsy ahoako e. Iny alasa, raisy ny dita andray matoa. Ma, miverena ianao aty a. Eto ny rehefa ndray ana jany. Aty loha ianao e. Inona e? Aza fampitsititsitina kely sika a. Aleo raha matoty mba zaraina. Ento ny ray. Tsisy io, veloma ianao. Ema wa. Tsirariny kosa rangana tondrema. Aiza namelomako bandy robe izao. Ny asa saraka tsa karama kely. Ohatray. Mba manginy ela fa mikorotana be ny lohako a. Tsy misy andiniana izay atao mihitsy. Amidiko avadiko sifra lasa mivoakorotany lesana ihany ny lohako. Miasa tany nga velo ary sasy amiady ihany efa laisany tsy hita hoe atao aiza. Sy fa mba efa mandeha ka tsy mila trotrona intsony fa raha tsy izany angamba dia asa fotsiny izay nahazo atato. Aleo miarakitsika telo mitsamina e. Ny asan'ny olona ve tsy ho vitaina? Sady ino no narapantsika ato? Aiza ny angatiko teo? Ndoro bandikely a. Ary marenina ho fa tsisy renina reo a. Zanatsembohako marina. Sao tokoa ve le hoe natsembohan'ny tavanao ny nananao ve? Le zazalahy kely reto koa mpiendana ka. Hoaiza zao e lahy iny? Misy biby lava any a. Ataovy tsara nge e. Ry lanitro, dahalo reto tamin'reto. Dahalo avy nangalatr'omby. Marina raha tsy ho fahateto. Aleo mitsoka miala eto ka. Ary nakaiza le zalahy kely teo. Tiako voaloza fa tsy hitako ny nanjavonany. Nefa reto dahalo reto tena efa akaiky kely. Mama mena fa aleo le zazaraha kely ray ity no entiny. Dia andeha tsoka iala eto fa so matimaty foana eto. Ndao iala eto agny antsika mitsamina. Ty angaty ty angamba jano ety aminy fa le zazalahy ty tsy maintsy trotrony. Malakilaky aza lava sao misy manaraka. Io ara wa. Misy falemena mihitsy a. Sa zaza sy tiany tony ka ariny fanehatra amin'ny malaso aty. Aiza ny ray aman-dreny lahy? Ataoko saky lahy. Fa ahoana koa e? Ohatrany tsisy olona mihitsy atao amin'ny manodidina. Hitako lahy maharaka anay. Rehefa sy tiany ray aman-dreny lahy intsony lahy. Io zalahy. Aleo vatsy any. Ary malakilaky ny dia. Asiva zakazaka mihitsy.
Matiny mahandro any raha henony hoe very ny zanany. Efa miverina nitady azy tary amin'le toerana fa tsy hitako intsony izy. Dia ho sanatry ny vonoan'le dahalo ve re e? Ny any ama koa ny adalany e. Ngamo reny tsy zaza efa tsy tiany, efa nariny. Ohatra e, tiany any alary doba fa sary-pisainana. Sady oatra mifofofo be izy zany a. Dia ho sanatry efa henony ve? Izy andray ara mibasy vavatany. Miaika andreto leto an-tanàna koa ka. Midimiditra tsy lera amin'ny fiainan'olona. Zaza sevitra be te voaka ka izy indray no misahirana miditra. Dovy! Inona e? Aiza ny zanako? Ohatra eo ary lala sinoro e. Ataonao inona indray e? Mavaly ny fanontaniako nga zary le lavasany tia. Kay, fa le raha matoty ve ka kely alika romotra avy any e? Avy aloha kely ny sangako fa nga mavita ohatran'io dadanareo sy mamanareo. Avay ny zanako raha zany tombotongotra trany tsisy tanga intsony a. Mba marary ane zany raha matoty e. Hitady lehilahy ianao a. Mahita le banda lava sanga mandevitra dia ararotiny. Aiza ho any zanako a? Fanontaniako valiny. Pentipentana dia tsy hitako e. Inona? Avy reny kely hoe? Kay, amiko izay nandeferako taminao izay a. Anjarako indray zao. Mama! Avy lao a? Ka mitady aka. Ianao manary zanako indray no se mamono. Tsy ianao no nanarany zanako voalohany teo. Tsory ny marina hoe namidinao ny zanako. Nga za ohatranao ka hivary janaka ka. Lava tongotra izy. Zavarina ny asa kanjo nandalo ny malaso dia tsy maintsy nitsoaka izay. Izy tsy hitako hoe nakaiza. Dia voately le raika alaty ihany nentiko fa navelako tany le ry. Avitrainy io. Averinao fa ratratra ny zalamalaso teo izay tsy ho faty. Rangakanosa, tia tena. Dia zanako no navelanao faty ny dahalo tany. Efa hoe tsy hitako ranga izy a. Raha teo ve izy adala e. Ary lasa mivoaka an-trano fa so atsokovika etsy amin'ny tany etsy voagaga. Dia iny koa eto ny zanako fa nanahirana fotsiny. So vereto koa ka hitako losa. Lasa hoa. Dray, aza fanositosika. Za koa rangaty tsy mavita mitondra an'io zany a. Atao izay ataonao. Iny any lasa. Dia aza menary raha tsy ahitany intsony zato izy. Dia ataovy raha tsy te hifankahitsika e. Ny anao raha matoty adalana. Ary marenina teo. Midira ty. Sendran'izay reny adala. Dray, fa zanakiza koa ty entinao aty. Sana anao takarinaina tany indray zato izy. Efa tena tsy matahotra izay atahoran'ny olona mihitsy ka. Zazakely tsy manatsiny ho avy ve dia ahitana an'izay atao takarinaina e. Mangina fa tsy fantatrao zany a. Zazakely nariny ray aman-dreny dia netiko. Ray aman-dreny koa ve dia hanary azy fa mety nahatazana anareo izy dia nanavitraina. Manina raha tsy nentina fa navila teo ihany e. Mety lasinareo dia niverenany teo ihany io. Zao izay efa orindray aman-dreny io zazy io any. Mila fahaizina kely raha matoty a. Dia atao ahoana izany io zazy io? Dia izahinao io e. Anao inona fosina ianao? Ny zanako aza rangaty manahirana. Hay, rehefa izany any dia ety vonoaka ataoko soa nasy amin'ny kariaratsy ary. Aleo rehefa tezaiko a. Za kely aza mba mpifilafilaina a. Lasa mano raha mafana androko fareraka. Eny tompoko. Mafy koa ty fanandevozan'ny fareza ty ka. Na za koa aza mohatra izao ihany. Mbola tovavy kely any nalaina kely ny tany amin'ny fianakaviako saingy tsy mba novonoina fa hitany hoe tsara tarehy dia nalainy vady. Ndrisy zao aty very tanteraka amin'ny fianakaviako. Zareo mieritreritra efa maty azay. Na hibody kely aza nga zanakay koa e. Ohatra izany ihany, zaza nalainy ankeriny. Farany dia ho lasa kary mihitsy ty tombony malaso ty ka. Tsy haiko mihitsy izay eritreritro lehilahy io. Izy raha teo moa tsy azo toerina raha masika loatra. Mila miala amin'ny fianarana amin'izay lahy manampy mitady vola atao trano a. Lehilahy lehibe io tsika mbola tolora-potsiny foana. Ry dada, mba avy aloha kosa mba no fianarako fa mbola lavitra nge ny tanjoko e. Hainao tsara fa
mafanariko no lasa pastera. Fa inona foana mahafatifaty an'ity bandia amin'izany pastera izany e? Mba ilo fianatra sy ho tafita ihany ve ilay tsy dia pastera tsisy voly ireny no atao? Miaiky an'lahy zaka. Izay maniry ny asa ampitandrina anie dada dia manisy asa tsara e. Tiako be hoe ny fianako manontolo no laniko amin'ny fanompoana ny tompo. Bizana ity atao fa ireny izao be vola. Na reo koa izany tsy ny vola no antony navelomako fa ny tompo e. Ary aloha andeha hianatra ka aza matahotra dada fa rehefa tsy mianatra dia manampy an'i dada mitady vola e. Zao za zao no mibaiko sy mandeha teto. Tsisy ilaiko miteny sy mamaly any izany izy. Mazava? Dada ve moa tsy efa zany foana e. Mpanao didiko fe lehibe. Mamaly farany io ana raha tsy teo vakapoka amin'ny tivody-basy ny tapikandrina. Efa mahazatra anay zany e. Mba mangina bodo Zay lazainareo raha angaty enenina fa aza manao zay raha matahoreo Zao rehefa nandinika sy nietratra dia mivady nareo menata. Miala tsiny aloha ry dada fa taolana ny nify Ezany izy hoe mianadako hivady ahoana. Diso fiteny ay nareo roa mianadahy mantsy. Mbola diso ihany nareo roa e. Impidrika eo no namerina izany fa tsy zanakainareo e. Donc tsy mpilazatsy nareo. Ninona dada zay filazanao efa nadahako ny nandraisako ny tsiresy. Tsy hanambady azy zany Mangina. Kay! Orangatia. Sao dia efa tsy rarin'ny tsonkosy e. Jereo raha tsy naratra mihitsy ilay lohanjaza ny kapohanao tamin'ny vodi-bazy. Petsahambava loatra ka. Zay ny sahaza azy. Mbola sy tapy zay resaka izay fa aleo aloha faranetiny andrano sao mbola petsaka ao ny ralatsaka. Tao tsiresy amonjy andralahy antanena amin'ny pilara alina. Ao tsaboana ny ratrandry. Zangy efa miteny indry aza mamaly rehefa miteny izy e. Indry tsara rainareo. Za tsy maintsy mamaly e. Tsy mahaloa anjila azy Ary aleo atao izay atao fa za tsy hanambady ny anadahako izany. Na tsy ray tapo amiko azy iny dia efa izay foana no nandraisako azy hatramin'izay. Ahoana kibodo Inona e? Inona koa zay le mampakizitina ka? Sa le resaky dada? Samy mihitsy. Zandray aloha tsy resy tsy hanambady anao izany na anirinify aza ny koa. Tsy tianao izany e ary tsy hanambady anao mihitsy. Za konga moa hanambady anao? Iza koa moa no miteny anao fa tianao efa mana tompony fokirikala. Dia tenena mitady izany e. Aleo aloha ilamina e. Zay zany ko. Areo anao andehanako ka. Tofa kely ody meny. Mbola mandray ve indry? Nga rehefa reraka amin'ny fiainana tany dia matsara ny tofa ihany. Sa hoe rehefa lehibe ny zanako vao hiverina. Tofa kosa masika mifona tofa ndry ihany ingeny piay e. Za raha matoa ty tsy mandray fifonana. Fa io ry dada? Io lesany iray mmpandositra didy aminy asa ialahy raha mielazana tsy fa za tsy afaka ny amelana io izany. Mahaiza dada mamela helo samy efa nanondana antsika rehetra e. Zany ny zanako mamy zany tsara taiza. Nga ianao no nitaiza azy? Efa mba nitaiza ihany kosa e. Ny fiovanao ry mama no andrasan'ny tompo Manome tokana avy mianaka fa Iova Emeline. Dia midika ina zany zao ilay fiovana anarana ka? Dika fiovam-penitra zany rangaty Tsy ny anaranao mama no midika hoe inona fa mifonao miova ho vaovao anjakan'i Jesosy Tadiavin'ilay kely ho faty aho zany raha esolona soloana vaovao foko. Ianao ty ngamba raha matoa efa natao amin'ny fiainana nahitany tsy fahita tany mihitsy dia nakapo ny tamin'ny poto tany io lohanao io. Zany mahatonga aza lasa tsy dia mikatona tsara ohatran'io. Mangina eo koa
andao anao iaraka aminay sy dada ho any am-piangonana fa mbola betsaka ny zavatra mila fantatrao. Adiniko tokoa ny teny taminao fa efa pastera io zanatsika io. Marina hoe dia foatrinona izay ny rakitra azonao. Fa ty raha matoa ty ve tsy normal le natao kianany tsy me fa taolana nify. Dia mivany ty mandramaraina eo ko. Tsy natao hitadiavam-bola mama ny asan'ny tompo a. Antso zarako aza mba nofidian'ny tompo mpanompony. Tombony lehibe nge zany. Ka ireny le kely ny tena bizina. Nareo mianahana aseo ampafolo mihitsy aza. Aleo anaovako sitariako azy rehefa tsy sa. Aza metaladala rery mama. Aleo andefa misy aliako kely ka. Zay vao maka ty le tsy le mpiandrana manlareny fa mila délivrance ireny se io ataony de volony vola mahita mihitsy ny lomalemy. Mangity izy fa sao velesiko ny lapoaly eo vao gaga. Mampime mihitsy nareo reto ka. Lasa e. Zay veranga ela vao tonga. Azafady kia. Mbola nisy zavatra natao kely e. Nanao plan zany olona tafiana rahala zany indray. Mba moramora so misy maheno hoe ety andalana ngetsiky sa tindrigatra. Fantatra hoe mampigadro zavatra ataonareo ka inona ny tsy alany. Indri kosa nge ny antony e. No dadanareo fa nga ianao zazakely e ka tsy mba hanana ny safidinao. Sa raha iteny dadanareo hoe tiany pozina dia hisotro anao satria dadanao izy. Azoko nge zany miangaly fa mba mipetraka kosa ianao eo amin'ny toerako e. Tsy mbola te andao andriny ahy e. Tiako loatra indri raha mivadika amin'ny dada dia indri tsara fa ny takalony dia fahafatesana. Sana venao dia ho sany ny amonanao e. Fampiororona fotsiny mibetsaka. Tsy haindry mary ny dada. Anka lany amin'izany eto ny fotoanantsika fa andao hiala eto e. Araroto ny fotoana fa rehefa miasa neky tsy afaka miaraka ohatr'izao tsony tsika e. Tsy resy andao tsika hitsoka. Sarotra be zany miangaly na ho aiza tsika na ho aiza tsy maintsy hita ny dada foana. Njolarandany nge iny ny soadindry azy zany. Miafina tsara fotsiny lesy Sarotra be zany ho hevitra hafa dia davina. Fa tsy tsiresy ve ty mifampitatana amin'ny vehivavy ty? Mba iza koa ty? Za koa ty ohatrany adala. Hita amin'izao hoe olon-tiny. Manahoana nareo? Ahoana kibodo maninona tindry? Nisy zavatra jereko fotsiny lesy taty Ary nga izy ty tsy mba misy présentation e? Oay, azafady izy kiny ny bodo anabaviko dia izy indray no miangaly olo tiako ry bodo Hay ve, faly mahafantatra ny miangaly. Toraka izany koa. Somary maimaika za io ry zaroa fa avelako loha nareo Ndao kia. Maninona koa ary za zany? Ohatrany hoe sirena be zany Saro-piaro amin'ny tsiresy ve? Sa tia azy si. Hay ve nisy an'ireny tany dia tsy niteniteny e? Ohatry ny efa niteny tamindry avy ireny kely le fitadiny e. Dia ahoana zany raha fantatry dady zany? Ahoana moa ny ahafantarany an'izany sa ndry niteny anazy? Inona kiny idirany? Zay mihitsy tsy miditra fa mangarangarana fotsiny. Eno dia izay vehivavy ohatran'ny reny ve letsy? Dia maninona ny saro-piaro nga zato izy? Azafady fa inko moa ianao na saro-piaro Asa? Iza no mahalala? Dia inona zany nataonao raha tsy maintsy hoe manery antsika dada? Tsisy afaka hanozongozona amin'ny safidiko izany e. Ho hitantsika eo. Ary mitady hivadika indray zato izy e. Aiza le vavabe taloha reny
sa rehefa hita hoe manatompo tsy resy dia izay vao raha malala. Ao ianao andehanako ka. Oh serabody hoe. Inona foana izany ilay mampifamalandrisy tsy resy ity e? Ka izy angeriny hoe misy vehivavy miaraka aminy e. Dia maninona ka? Inona ny olandry amin'izany? Ngandry dia anaiky ny nanambady azy indray e. Karaha izany ny fantatry dada dia ahoana? Zaho aloha roboto tsy momba an'izay rainareo. Aleonareo mba samy anana ny safidinareo avy. Sarotra be izany mifanerinery amin'izao andro efa mazava izao. Ka izany erinenatra lasa tiany tsy resy indray e. Ny indri izany ny be indrindra. Dia inona moa izany fa dia omeko andriny maherezy e. Ampio any eny a. Ampiko amin'inona e? Mba hitiavany tsy resy ako. Sarotra be izany boto ampionono ny saina. Tsy ikeko izany. Iady a. Any mba roviana ianao tia no anambady e. Za maika mba hita zavikely. Ho avy io foana io mama. Hitedavy izy raha maika ianao e. Misy mihitsy any fa sao tsy tia ny paster. Anga vehivavy sy ndenda sa karakory ny tsy ho tiany ka. Manjanoko. Ray rangahy ty koa. Za ve aminao dia hanolotra vehivavy tsy fakavady sy taranaka ho an'ny zanako. Mampomeko nareo vady reto. Apetrakantsika amin'ny tompo re a. Maso tolo nareo vady fa andeha hitsidika olona vetivety a. Eny le tsy a. Evy dada aty ihany e. Efa taizany tsy tongako ny tedavako any dada. Fa inona indray? Daty koa tena mba masika ka. Tsy azo mba ifampiresahana mihitsy. Zalika ilay kely ty mba manakatao Azao izay atondianao. Ekaiky ihany ry dada ilay fangatahanao a. Ny amin'inona io? Ilay anambady any tsy resy re a. Tsara loatra. Fa inona nampihevitra tao e? Ka ohatran'ny lasa tiako izy ko. Tsara loatra ho ahy e. Fa ny olana nge efa misy vehivavy miaraka aminy any e. Masoko roa mihitsy ny nahita ny zareo niaraka. Marina ve izany? Eno ah. Ary mitady animba zimbangy ilay bandiny izany. Maza matoky anao fa samy mandamina izay. Misaotra dada. Lasa ary afa sao anelingelina ny dada e. Ndao e. Tres, avia ty. Inona indray ny anareo e? Mivandravandra mampatahotra tsy. Ilahy ty zany le anoatra ny teny misy ny tiany lahy. Manohatra ny teninareo ahoana moa e? Inona ny tianareo atongavana? Zany le tiany ty manoatra atongavana. Kay, fa ahoana raha bainy ny tia mikaboka tamboko tia? Za le tiany teniko sy le antoerana raha mbola tena ampilaminana. Izy zany va miaraka amin'lahy zany. Mifanontaniky le ty rena fa tsy laiko mianana eo. Tiala botom-pamadika. Tena tonga ny taty amin'ny dada sady mahita lehilahy iny androany. Elangy izy zany saka zany fa tsy rindrina io e. Efa fantatrareo izy zany e. Miangaly ny tiako. Izy no alaiko vady. Mbola tsy hampangala tontondro teo. Mbola pina. Zay fotsiny e. Za tsy tia ambodo zany. Tsy elahy mihitsy mandidy sy mibaiko ah. Na ty lahy na tsy. Tsy maintsy boto ny vady ny lahy. Tena tratrako nahitako izany vehivavy izany fa ataoko kosa tsy ananako antra mihitsy e. So very latsy vitako ary zany. Ampisehoako tsara mahaloanjo lahy. De miteny ahy zay nikitikitinga anareo amiangaly ifankahitsika. Samy lohanjolary angatia. Enao ihany no nitaiza tamin'izany de ndao ary. Sy ray mahery e. Very ny lahy ty fa mbola misaka amin'ny lahy za.
Tindry! Marary eky zany e. Aza mifampisititona kely tsika ry tsy resy a. De vitandriny ny taty-bolana tany amin'ny dadany amin'ny fiarahana sy mingaly. Tonga sady kosa ny afatra. Fa inona mihitsy ny Tindry atongavany e? Inona ny Tindry atao? Azafady lesy a, zany ke lasa ty an'lahy e. Inona? Aiza le vava-petaloha reny e, tsy anambady azy zany ahy e. Sa rehefa manatofo zany vao hoe tiako. Ka taloha letsy zany a. Za tsy tianao zany e. Ataovy ao anatin'ny lohanao tsara zany. De ho hitantsika eo zany e. Dada iverinao fa anaiky an'izany. Tsisy anaiky ampiroroanao zany eto e. Ataovy izay ataonao. Andao ary. Mandrosaka iva nilo a. Misy vahintsika dada sy mama. Manahoana retsy a? Finaritra indrindra tompoko. Izy akino ray aman-dreny koa. De izy indray le olona fanarimy mamy e. Izy no alaiko vady. Fanilo ny anarany. Indray reto zany akatondry. Tena mahay sidy mihitsy ny lahatokako. Aiza koa e. Marina zany. Ka faly ary ve zany mamy e? Dray tahaky ninona? Misaotra re. Zanaka vavy amin'ny pasteur Benjamin izy. Ary efa nandray an Jesosy izy a. Zay no antony safidianako azy mba horavako ny tokantrano sy io mpanompoana amiko e. Kosako. Mandehana mba rosozy azo roso ary ny vahina ry ramatoa. Eny marina. Aza misahirana re. Alaina fotsiny reto zany a. Tsy resy. Ndry mihitsy zao ny tadaviko e. Fa ona? Zao de zao ndry de tsy maintsy miala eto e. Fa ona e. Zay fotsiny kia, aza be fanontaniana. Mila fanazavana aloha zaka. Ka de davy ny dada ho vonono ndry e. Mifantany hoe miaraka tsika. De inona ny olany amin'izany nefa e? Ka tonga ambody tany neny fisindry e. Tena marina zasy-bodina eny no tereny dada ivady e. Dray. Fa tsy ilay anabavinao iny ve zany e? Tsy anabaviko zany fa zaza niarany tezaina fotsiny zaiko. Lalandray zany. Ve, de hoaiza zany? Miala eto fotsiny aloha ndry mety e. Aloha ary ho any amin'ny dadatosin'ny antoanay any ambanivohitra e. Mety zany miangaly ary aingany e. Teriko amin'ny taxi brosy any fotsiny ndry de mifampiantso ihany. Okay. Mba halaminy raha madio ny fa mamenatr'olona. Tovy rehefa mahalala menatra ianao e. Ny ankamoko ary zao ny rofona amin'ny sobika. Tena tsy haritako mihitsy izay mahavady anao ato ka. Mba marina moa e. Averenkely e. Ty vavanao mipetipety ny ty aloha mbola andoavanao patanty a. Nanenenako mihitsy ny napody antony. Tsy teto ianao ny lamima tsara ny fiainana mianaka. Vao tonga ianao dia nitonona ny virusan'ny rabe-korotana tato. Inona? Averenkely e. Zany e, ngama renina. Inona foana zao ry dada sy mama? Renareo e. Reninareo e. Inona? Averenkely e. Tsy tsara ny adinareo no ataoko eto fa vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe nareo. Fa zao fotsiny, mahaiza mifananja sy mifandefitra fa mandala any ntsika ny eto e. So de rehefa maty vao hitomany sy raha malalaka hiteny hoe takizay atsy ny ady taminy fa nitiaviko be izy. Za aloha raha maty ka hitomany izany eto tonga de foazako de kendakendraiko. Ny anao aza mba samy fotsiny fa ny ahy tonga dia omeko ny daky masy mba hoke pitika ny ivelan'ny trano any. Aza mampime ho anareo. Atao hoe zazakely nefa ohatran'ny olon-dehibe ihany. Ampanjako amponareo aloha Jesosy fitiavana dia hainareo no mifankaty e. Zany hony. Nenao mihitsy zany.
tiako ihany aloha aty ambanivohitra ty kalma tsara sady madio ny rivotra ary maninona moa zara mba miditra mivavaka ato am-piangonana ato nefa za tsy niomana ny amin'izany tsy maninona izany fa ambanivohitra aty ka mitovy nohatra ny any an-drenivohitra aleo aty arindrina aty no mipetraka sady efa tara dia jerijeren'ny olona maheno izay avana tadivona hoe mivavaka amin'Andriamanitra velona isika azo andeherana azo tikiny ka nafamorinana fifaliana dia mety rano fa tsy amitaka izy io manofy atandro ara ve za lasa pastera lajolakeliko tsy resy ve impossible fa hoana ary zany nefa na tsanganana na fitenina volonkotra dia tsy resy taddio fa ninina mitranga ny fiainanao dia fiandraseny izany fa efa lahatra fain'Andriamanitra izany ny sarotra anaovantsika dia toy ny afo anadioana antsika mba ahatonga antsika mamirapiratra ny volamena foana sy fatakina azy no notany aminy amintsika ka aikeo ny fitondrana maneky azy amin'ny fonao ary afaka toavy ny sitrapono tsisy kisendrasendra marina dadapasy aleo arahako maso izay misy an'io dia antsoantsy resy mino aho fa io trano mifanila amin'ny fiangonana io ihany ny tranony ka eo maninareo fa amin'ny sabotsy ny makazonareo efa vitika ny akanjonareo zany ninninona ataonareo dia tsy hanambady amin'ny body zany kafaka nanao inona nefa toerana eny ny teniko ahitany lazy avelo kosa reny ankizy mba hanana ny safidiny tsy laiky miteny ao anao maneke moa tsy resy dia mihevitra ianao fa ho sambatra miaraka amiko mitokatrano tsisy fitiavana nareo mivady ny any fantatro fa inona nefa ny antony inona ny antony anirena ao anay ivady tsy tiako izy vainitra tatobintsika saosana atria amadika tsy tiako tavan'ny olo-kavako ny erana antsika sy ireo ombreo ay ve zany fotsiny azo ifampiresahana tsara nge zany rehefa tsy dia tsy le tya tsisy hoe fampiresahana teboka makazy amin'ny sabotsy miangaly ty miantso ty aleo aloha akatona ny varavarana fa so misy maheno allo bonjour ndry bonjour tsy resy vavao nitereny dada atao mariazy nge izay sy body ao amin'ny sabotsy marina ve misy vahaolana ty fa tongava ty ambanivohitra inona ki tongava fotsiny atela mahita izy zao dia zao mihitsy dia miaingy ok ary ao fa ho avy nitondra tomobila dia amin'izay vetivety miandra lahy zany kosa mba vetivety lahy dia tongako ka tia eny mafy an'izany vavao zany ny tena faly be an'lahy zany sady vahaolana ho antsika mba hiaina antsika mpilaminana aza be suspense ki fa teneno andao atsy am-piangonana kiko miangaly fa vahaolana ny fivavahana fa zany ve nanelingelenandria aty amin'ny firy kilometatra ty ary aza be fanontaniana ty anaovy ty solomasy ty dia ty kasibosy ty koa dia arao fotsiny ny eny tompoko atao ane sitraponao
ery ampilipitra amin'ny maso. Indro tsara baravara fonao tokoka matododo ian'ny finoavelo ka amoazy ao amin'ilay arenanina femina ilay fiainana betabe teonaokonao izy ka bavoay. Ahoana koa io? Zao e raha antsika mahita zao e, misy plan masaka be efa niketriketrehako ty, andao hivoaka dia ho teneniko amin'lahy. Ka mba namiko ve? Zay aloha dia tsy salasalana e. Dia inona zany le plan andry e? Eno tsara ary ah. Aza misy metsika ambany daholy. Andriamanitro? Fa izy nareo e? Vonjereo olona manginy. Dova, mato vadiko re olona, mifosa dova, fa tsy ady aminao tsony a, nofononareo vadiko e, tsy ekeko zao. Mitady koa zany, zany ara-tatazo e. Dada sy mama, fa inona ny tadavinareo e? Iny koa ny lahy. Miala tsiny letsy frérot zay lo fatorana daholo. Dia ahoana amin'izay? Ampifamadoina akanjonareo dia asefy batainy zalana anaty tomobila any io e. Afary tsara fotsiny zalahy zay tokony ataony. Tandreny so misy mahatsikaritra. Efa nafarako tsara reo ka. Azonao antoka tsara velo reo e. Soka hoe ireo indray no hanimba ny plan. Sisy atahoranao reo e. Mbandy akamako azo itokisana tsara reo. Ok, arengana anao so misy mahatratra eto e. Natolotra anao teo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe kisendrasendra sa lahatra? Kisendrasendra sa lahatra? Diampeny Antanirintso. Novely amin'ny zolony aina Rakotoary Velo, Marika Andriamifatina, Ndiana Randrianjafy ny aina, Anise Rahandry ny aina, Lalaina Ramananarivo, Erzo Rakotoary Velo, Mivoary Asina, Arivelo Razafy Manantsoa, Mendrika Rakotoary Velo, ary Tsikira Miarinjatovo. Mbola itoy.